Araka ny fanambara teo dia mipoitra etseroa ny faneho-kevitra mahakasika ny vahaolana izay naroso ny sadaiko mahakasika indrindra ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena. Nanamafy ny toky amparana ny sorodalana ary tokony hitazomana ihany koa ny datim-pifidianana amin'ny volana Mey sy ny volana Jolay ho avy izao. Ny avy ao anivo ny ankolafy ravalomanana ny sadaiko moa izay nambaran'izy ireo fa endry amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny ary matoky azy ireo. Ny avy ao anivo ny ankolafy ravalomanana amin'ny fitadiavam-bahaolana ivoahana amin'ny krizy. Vola ravavy tsirako torson mamintona izay vaovao zay. Mitazona ny hevitra ny tokony ampiarana manontolo ny sorodalana ny ankolafy ravalomanana io Andriamatogy Rivorandrenarsoa ary manamafy ny tokony ampiarana ny sorodalana ny fehikevitra farany izay navoaka ny Sadeka ny farany herinandro lasa teo hoy tsy mpanao politika ity. Ny Sadeka navory tamin'ny farany herinandro teo nametraka ary mbola nalaza fa tsy maintsy averina moa dia atao tanindrazana ny folo ravalomanana sy ireo rehetra ny tsestan zany ary koa apetraka ilay ataonjareo hoe amnistia faobe mihitsy zany hoan'ny olona rehetra voaroroy tao anatin'ny resaka krizy tamin'ny taona 2021 no anay zany dia mazava be fa tsy maintsy atao izay anatanterana tanteraka ny tondrozotro ary Sadeka dia tena nametraka mafy an'izay mihitsy hoe tsy maintsy atao amin'izay io. Mikasika ny tsy filatsahan'ny filoha Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fifidianana dia manana ambara mitondra teny ny ankolafy ravalomanana. Ny Sadeka nalaza izy hoe ny candidat roa to tao izy Andriamatoa Rajoelina zany sy Andriamatoa Ravalomanana dia izany zareo resena lahatra mba tsy rotsaka fahitana Sadeka zay amin'izao fotoana izao izay ilay mametraka hoe tanterana aloha ilay fambodiana atao haingana rehefa mitsora-keloka dia amin'izay fotoana izay hita ny daholobe ny vahoaka malagasy ihany afaka hiteny hoe ilaina ve sa tsy ilaina fa raha demokrasia no resahana ary araka ny fahitantsika azy eto toerana amin'izao fotoana izao dia mangataka an'izay vahoaka malagasy hoe tokony hilatsaka amin'ny rehetrarehetra. Momba ny datim-pifidianana dia mitazona ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny fahavalon'ny volana Mey taona 2024 ny ankolafy ravalomanana. Mazava be fa Israely efa nanaiky fa hiditra ao anatin'ny fifidianana io ny folo ravalomanana efa nilaza fa hirotsaka izy. Mazava be zay tsy manana eritreritra mihitsy izay hoe ampanovana io daty io. Raha jerevanareo tsara eo amin'ilay andininy fito teboka sivy dia mangataka ny Sadeka ny anovana na anamboarana ny lalàna amin'ny feno fifidianana ao anatin'izay ilay hoe olona napetraka eto Madagasikara alohan'ny daty fifidianana. Raha nanontaniana ny daty iverenan'ny filoha taloha Marc Ravalomanana tanindrazana Andriamatogy Rivorandrenarsoa hatreto aloha dia mbola tsy nanome daty mazava ny mpomba azy fa raha ny nambarany dia tokony ao anatin'ny fotoana fohy izany raha ny sorodalana no tanterahana.